miteraka resabe tokoa ny hoampaloatra ny fandraisany Madagasikara ny COI izay atao tsy ho ela. Tsy haiko angamba ny inona marina tena ao andohany reto tompanohatra reto fa manadino angamba zareo tamin'ny taona 2004 ange mbola tsy nisy Facebook fa nandray délégation avy tany ivelany koa ny fitondrana Marc Ravalomanana tamin'izany aza dia niterena mihitsy ny mpianatra hoentina an-dalambe hanofakofatanana mba ho fitsenana any Jacques Chirac tamin'izay fotoana dia natao andro tsy fiasana koa zany ny andro nandraisana ireo délégation nareo tamin'izany fa ankehitriny tsy azoko hoe maninona angamba no ritina lavabe ny fandraisana an'ity COI ity tsotra nefa ny tena tanjona tianjareo hatongavana ny fanakorontanana sy ny fampirorona ny sainy vahoaka azadino nefa fa tany-tandalana isika eto Madagasikara ny fitondram-panjakana raha teo efa nilaza ombenombeno mba tokony iray saina iray fo ampanjaka ny tena fitiavana isika malagasy fa tsisy malagasy hafa amin'ny fandraisana ireo délégation velan'ireo fa malagasy ray mahay mifankatia izay no tsara no hita tazana eto amintsika mba ho voninahitra ho an'ny Madagasikara ny fandraisantsika ireto délégation avy any ivelany reto. Misokatra ho an'ny firenena maro ny Madagasikara indrindra amin'ny sehatra ny politika izay anaovan'ny filohan'ny repoblika aintso zavatra ho ampandrosoan'ny Madagasikara. Ilaina ny zavatra goavana toy izao mba hampisokatra ny Madagasikara ho an'ny firenena maro tsy voatanisa.